Tonga amin'ny fotoana baina da ahoana aloha fihetsem-polo vonona so tsy vonona so vonona tsara ay tonga daholo na ny olona tsy fakahitana tsinela fa dia hitatsika fa hanomboka ny tantara rehefa avy eo ia sotra betsaka Bonjour. Mbola ho any amin'ilay trano fiangonana ary aloha ka zay vao miditra mbola ho any amin'ny trano fiangonana aloha trano sainana
Salama tompoko, salama indrindra. Aiza ilay sasany? Ohatran'ny miandry ridolo ny sasany. Atiny miomana ka. Ay, Miomanitsika fa tonga ity dia miomana. Atsokely. Satria ka tsy diso mity sisany andrasany? atsoy maman, atsovy. Tonga teo aloha. Atsovy maman dia atsovy le olo efa taty. Mandroso daholo tsika. Antaniana aloha izy hoe madrasana ve kosa e? Any e? Mbola tsy tonga tomobile? Eo Paimanga izy matsoko zay izy aleo. Damba fa vilana Paimanga izy satria fa ataoko hoe fa 15 minutes aloha mandatsika eo. Isa mitantana amin'ity? Dadany tia. Ça va? Efa mety. Allo? Fa aiza olonareo? Efa ty amin'ny trano fisainana izay a. Efa ty amin'ny trano fisainana ho azy izay. Efa ty amin'ny trano fisainana izay. Eny avy eo izao mifandaminatsika zany avy eo. Mifandaminatsika zany dia samy mandeha mialoha dia miaraka amin'ny teo ny fahavolombelona ny ray aman-dreny izay tsy mitantana ny zanatsika dia ny fahavolombelona dia dekona izay handray ny peratra zany ery aloha ery. Rehefa installé zany izay ery aloha ny fahavolombelona rotota andany sikilany amin'ny altara dia ilay ray aman-dreny aty amin'ny devant dia tena dekona rehetra mihitsy tena tokony natao. Satria ianao mety eny efa fanao bikina kely zay teo dia miditra amin'izay ilay ankizy tonga ny peratra. Iny misy any peratra? Sarotsara ilay peratra fa mora hita? Ataovy amin'ireo anakifotsifotsy anakiroa. Vao mihitsy dia ataovy amin'ireo fotsifotsy anakiroa fa manao amin'izao dia akaingika kely. Sady sokatra io? Dia rehefa izay dia miditra ralehilahy dia rehefa tena installé izy dia izay vao miditra ny efa. Eny ary atao tsakantsika ny vavaka. Tsika mila teraina. Teraina ny anaoria, teraina Jesu tomponay, teraina ny fanahiko, teraina fananisy. Indray fitiavanao anay tompoandriamanitra fa ianao n'Andriamanitra fitiavana mihitsy miteo eo anivonay ary tianao ampahafantarina fa ilay fitiavana tsy mety levina mandrakizay no sitraka aharitra hitoetra eo amin'ny tokantranony velona sy mity. Indreto izay mangataka ny famorampo sy ny fiantranao tsy mendrika anatiny anota ny anaranao aryzay kanefa ianao le niteny hoe izay manatona tsy ho lavitra mihitsy dia manatona anao amin'ny fototoso mangorakoraka izahay amin'ny foravoravo sy feno fifaliana satria Andriamanitra velona ny Andriamanitray, Andriamanitra be voninahitra ary miasa amin'ny fotoana rehetra miaino vavaka. Mety izay nao tompo manay ary tononona manokana efa ny dadany ity mba haharitra azy tatsaka sy fahasalamana ary ahita fiadanana sy fifaliana firavavolo tokoa amin'ny anaran'izao
fanamasinana fanapakelizao amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany zavatra izany ho antsika.
izay mamaky ny androany mandeha ka tsy hitsatra ny family. Ho an'io an Jehova tany rehetra, manapo an Jehova fifaliana, makanesana ndray amin'ny fiompiana, ato fantatra eo fa Jehova n'Andriamanitra, izy nanao antsika ilay azy isika, dia olona sy ondry fiandriny, midiry ny vavahady ny amin'ny soratra, ary ampianjany ny fivelana, misaora azy, mankalazany anarany fa tsara Jehova. Mandrazay famonoana ary mianatra ny tanàna faramandidy ny fahamarinany. Amen. Andriamanitra izay mihevitra mandrakarivana ity ambany masoandro, na dia ampony fitoerana azy. Mideranao zahay Tompo, mankalaza ny amananao zahay, hatreo hoe amasiny ny fanambadiana izay entinay manatona anao ankehitriny. Mitenao ny fanandahatra ny atena iray lena sy ny vehivavy, ary fitoinao Andriamanitra io, no mahamasina samy fikambanana izany. Koa zanakao zahay, no ny amin'ny Jesosy Kristy Tomponay, ahiry ireny fandramponao sy ny fahasoavanao. Mitaré lalana amin'ny haino fanainao masina, mba ho fiadanana sy ny fifaliana marina sady madio no anjaka aminay. Dia mihainoana afaky ny fonay, ka tomoera aminay Tompo, fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpanafitra anay, nazonay manatanteraka izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo araka ny fahalalana antsika dia mihina rehefa voalala zay feonana Kristy tampiarahantsika rehefa dia nomany mivantana sy ny famakiana sotra. Oh,
ivavaka isika ihany. Tompo, ny teninao dia teny fiainana, ary ny teninao dia fahazavana. Ny teninao mahatonga fahariana vaovao, ary mahatanteraka ilay fitiavana tsy mety levina mandrakizay mba hananana fahazavana, hananana fiomboana ao aminao. Koa mikerenaka ny fombanao, miasa araka ny sitraka ao. Fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay tombo sy mpalavitra anay, na zona manatanteraka zavatra izany. Amen. Vakiana amintsika ny fanomesa zao rehefa ny soratra masina koa anolohana izany dia araka izay voalahatra ao amin'ny tononkirany Solomona, tononkirany Solomona toko faharoa ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha enina aminy. Amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Ery voromailangako ao amin'ny tsefatsefaka ny aram-bato dia ao amin'ny fiarokalofana amin'ny fiakarana ambesy. Ao ka alita ny endrikao sy andreny feonao fa mamy ny feonao sady mahafinaritra ny endrikao. Samboly amboahalo dia ireo amboaholo madinika izay manimba ny tany voaloboka fa efa mamono zao ny voalobotsika any manaraka ary aza dia eny amin'ny ondriny eny amin'ny lehibe any. Hotohizana ny vakasoratra masina ihany koa filazana tsara araka Mateo toko fahafito. Mateo toko fahafito ny fafitaka fahaikana amin'ny Jesosy mangatady omena ianareo. Mitady ata dia hakita ianareo. Dondony dia hoana ianareo fa izay rehetra mangataka ny mahazo azay mitady no mahita. Ary izay manodondona no voana. Iza moa aminareo rangatany zanany mofo no amin'ny azo vato, ary rangatany azan-drano no amin'ny azo menarana. Koa raha ianareo mandeha ratsy aza mahalala amin'ny zava-tsoa azanak'ireo, tsy mainka avantana izany an-danitra no amin'ny zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy. Amen. Farahana ny famakiana ny soratra masina ihany koa ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'ny Paoly ho an'ny Korinthiana. Korinthiana voalohany fa telo ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavana mahay-kosa dia mbola fanahy. Ny fitiavana tsy miala, tsy leale, tsy lebolebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady miasa, tsy mora sositra, tsy manao otra, tsy mifarany tsy fahamanginana fa miala mifaly amin'ny famarinana. Mandrefitra zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mahaka ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy milevina mandrakizay. Amen. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fotsika mpitanganana ny hira efa voalahatra. Sana
Andriamanitra fitiavana izay miteraka zanaka ny fitiavana ianao. Andriamanitra fahazavana izay mitsilo ka mitarika mba hananana ho avy mamirapiratra. Fa ireto zanaka reto mpitompana izay an-danitro tonga midododo mba iray miasatra aminao mba ho fampiorenana ny tokantrano eo aminao dia ianao rehefa firampisinao. Ikenena rehefa fombanao mitarinarana araka ny fanana. Menarana Jesosy anaovana izany fampiasany aminy. Ho aminareo dia afaka ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy tompontsika. Ten'Andriamanitra izay novidim-bainina sy nitinako mba handraisana hafatra teny faniva ho amin'izao fanamasinana ny fanambadiana izy ireo izao. Dia arak'izay hita filokiran'i Solomona faharoa ny andininy fahaenina ambin'ny folo tafaboalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ainy malalako ary azy. Ainy malalako ary azy raha miaino amin'izany tsika ary raha ny atao hoe fiaina izany teny izany dia misy fifanatoram-piainanao, misy fifanekena ao ary anao karazana fananana mivady ary afaka manana fahefana amin'izany fananana izany ilay laza hoe asy fifantoram-teny. Izany dia afaka no azo lazaina ihany koa eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ary anatin'izany dia misy teny malala. Izany hoe malala izany dia tsy fiteny amin'ny tsotra. Tsy fiteny amin'ny tsotra izany malala izany fa misy fifankahalalana atao. I Maria rehefa nangalany anjely fa hitorety zazalahy. Dia hoe tsy manala tsy vita ny fifankafatarana fotsiny fa misy ny antsoina hoe fahalalana dia firaisana izay. Izany hoe misy fiangonana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy izany antsoina manala izany eo anivon'ny tokantrano. Ainy malalako ary azy. Fifandraisan'ny olona izay efa mifankafantatra tsara, fifandraisan'ny olona izay raisinazy. Fa voalohany indrindra fanomezan'ilay mahalala ihany. Ahoana tsara? Fanomezana ilay mahalala. Ahoana tsara ihany koa? Fanomezana avy azy avy amin'Andriamanitra. Ozy izy Jehovah-Andriamanitra tsy tsara raha ireny lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy. Izao mantsy zava-misy namorona izao tontolo izao Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra fa sahaza izay tena namorona ao anatin'ny vaiavy. Ahitan'Andriamanitra fa sahaza. Nanteny andro faharoa ahitan'Andriamanitra fa sahaza. Fahatelo, faefatra, fadimy, fahaenina. Ka namorona ny enina andro izy namorona. Amin'izao izy izao telitely fotsiny izy. Misy mazava dia misy mazava. Misy vorona dia misy vorona. Misy lanitra dia misy lanitra. Fa eto tsy tateo ny olombelona miarako tsy teny izay misia ny olombelona. Fa dia lasa izy namolavola tanjy mamandimando dia volavolainy dia tena misairany dia nasiany fofomana velona mampivavolana. Tena zapetrany amin'ny sara taresy mahafinaritra izay efa noaliny nandritran'izay dia nahano izay. Teny olombelona tena lehilahy teny izany baina izy. Teny izy teny.
Dia ozy izy Andriamanitra tena mandihindihy bainay ity a, mandihindihy ty atana ity. Anao fa tadiavako namana izy nampandalovony Jehovah Andriamanitra teo manoloany Adama avokoa ny karazana biby rehetra. Dia rehefa tonga teo tena mivolany ny anarany hafa fa tsy hita izay anoloany vaty. Na eo Andriamanitra angazata tonga azy teny tsy tsara na erina lekady aloha vaty sahaza ho azy tsara raha mety safidy ny aina baina dia anaovako nity français sahaza ho azy izy. Dia natao le afaka zay rehefa nomezana hanaova ho zany Andriamanitra mihitsy no nanamboatra le fomba nanamboarana aza tena nagaga tamin'ny fotoana zay tsy momba-tsaina lehilahy dia nasondritony rehetra lehilahy izy dia nalahy nitoratezana dia nataony vehivavy dia iny noloneniny tany amin'izany lehilahy. Akory ny aterany-baina tamin'izany fotoana izany. Ity dia ankehitriny dia taonana avy taonako ary mofo avy amin'ny mofo. Misy hitrany fifalita riavaka, maty fifakanana, maty ny fihetsekolana mitady amin'ny fifamatorana fanomezana ny vaty. Netiny Jehovah Andriamanitra mba hitondra ao amin'entiny ho amin'ny fahatsarana. Dikazay saka hoe tsy tsara raha irehetra lehilahy ratsy rata ireny raha rehefa misy tokantrano rehefa tsy eo ny vehivavy na tsy eo ny lehilahy laza koa izy zao lasa malindanindany misy manao an'izany ao tokantrano ao nefa tsy tokony ho izany dia ao zava-miseho satria zany sahaza izany izay tsy mahay miady amin'ny piesy. Raha seka ny tomobily ka piesy tsy le tena izy no atao ao dia manita ny tomobily rehefa teo tonga dia anisita ny teny. Loza be zava-trany miasa manay izany jiaby. Rehefa tsy lay sahaza natolotra Andriamanitra na lay fanomezana no atolony lay atolony no raisitsika azy io dia raisina. Rehefa omena fanomezana ny olona tonga ilay universitaire dia tsisy manao dia tsara izy na hoe dia tokony ambany fanomezana dia velako fotsiny ty atao inona ny fanomezana lefako raha kan'izany dia anaovana apetraka amin'ny toerana sahaza zany ny fanomezana ampiasaina hanomezana voninahitra ilay fanome ihany koa ilay fanomezana azany tokony fampitoran'ny vady ny afaka satria voalohany ao dia fanomezana ny vady fa mifato ihany koa ankalazana Andriamanitra ny vady. Saso vao nahita tafiry manjary be zany mijery tsara na teny azany mihitsy atao mivadika atao tsy fonareo manahita an'izany foana tsy io tany io zany na izavatratra io dia hanomezana voninahitra mihitsy Andriamanitra. Azany rehefa tonga tsika mikarakara-vatany satria rehefa mba misy fanambadiana hanomasinanao zao dia tsy mahakarakara kely satria mba te-aniny fa te-bogosy manjabe amin'ny fotoana io. Hanomezana voninahitra n'Andriamanitra satria zanany ianao tsara endrika ianao fa hanomezana voninahitra ndray aman-dreny lay hovady ihany koa hoe zany zany lay olom-boafidy zany lay olom-boantso Andriamanitra mantsy nahaty ary rehefa mahary izy dia tsy nahaly anana fahalatsiana fa nahaly anana fahatsarana rehefa noalokina ny olombelona tamin'ny andro faheniny dia zao voalaza ao baiboly ary hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany ary tsara rehetra no zavatra rehetra rehefa ny olombelona. Ny fifampitondran'ny mpivady dia arak'izany avao dia fifanomezana voninahitra famandalovana teo daholo
dia menurunkan nama dia mufat akhirnya lah akhirnya ada lagi siapa yang siapa jangan sama sama siapa ini yang jalan ini nanti tidak nanti susah terlalu semakin jumpa tapi sebetulnya masalah ini nggak sebetulnya masalah sekarang mana yung beda natin ang parang dito ka naman tayo. At least, ang kisip, funan na ang diman sa mahali sa mga natin. Kaya, ang buwan, tinatag dito si Pena sinikira ay Pen. Ang malaki, numinahali, ang mesali, ay desa, asye, ay Pen. Misalnya saya yang sumpah mesa menancap yang betul, sumpah mesa menancap asik yang tu, lepas yang tu, dia mencap, bila yang juga tidak besok, aku kasih tu siapa besok, soalan susahmu, soalan masuk susahmu, soasa susahmu, saja asik. Asati yang tua. Aramah menyapa cosa studi fenomena fat. Fatina infame. Kami fakatnya bukan mati tersekat. Akhirnya sana naruh pada sini. Yang ada di bawah pada terus pakai sini. Fani kewes sakit dunia mati. Rasanya ada rasanya, tidak disakiti ini difarmesikan, di sini ada yang panah, sampai tidak masih kecil, mantep rasa, tapi kami bisa macam, misalnya saya tahu siapa misalnya lima kali dan ada di figuran, itu saya anak feliz. Oh, tak bisa dimasak tidak. Itu pandai hati pulang macam ini. Istri disuruh dan memalas. Memang istri makan kenapa? Tapi susu tak kuasa tiada pesan. Ini warna. Sisa. Susu tak pesan. Ada orang suruh dan warna bagi rasanya. Permainan konsep-konsep ini permainan masalah di makin siapa nah itu berarti ada hewan ini itu kacang sampai saja maka malah naik mau itu kenapa itu bagi-bagi jalan saja salah kalau harus berkamasan salah lain dari yang mengobati salah sih ya karena seperti Yesus Kristus lepas aneh ya nyatakan yang bagus ya karena lalu asing kepada ini ya karena tu mungkin kepada kita untuk jangan masalah misalnya aja bisa sifat rana kamu Yesus siapa nama orang itu siapa nama kami lagi kena siapa nama fangam pun itu siapa nama saya masih itu bebas lepas Yesus Kristus yang siapa nama banjirnya sisa percaya awal aku bukan saya nak tambah bagaimana ini orang susah nun sisi sopan disuruh terlebih siapa kemana saya katanya sudah loka satu setia no salah fau saja nah itu evaluar mula kasih sisa itu untuk saja sini sahabat saksi hari atau saksinya nyana keren yang kenal nyana keren yang tadi
miankina amin'ny tina fifamatoram-piainana ny eto zany. Ny eto zany dia tahaka ny lapoly tsy ain'olombelona atao ahoana tahaka izao tanako izao ny tafiditra. Izay ny fanakambanana eto. Ka raha misy manasanaka izany dia fahotana ary tsy maintsy misy milatro mety aka ny fahafatesana azy satria ny fahafatesana aloha tambony ary malalako ary aza. Tsy adanina misipaka Andriamanitra ho amin'ny tokantrano miavaka ary tsy hoe fihavanana ihany fa tena fifaliana ihany koa. Ny fitiavana mianjy dia fitiavana avy amin'ny Jesosy Kristy mianjy no azona miaritra sy maharitra zavatra rehetra. Fa maninona rehefa natao vizion, natao misy fatafanam-badia, nentina tany am-piangonana no mbola misaraka mianjy. Satria tsy manaitra lova amin'ny fitiavana napetraky ny tombo tao anatin'izany tokantrano izany. Ka rehefa ny tompony avelatsika amin'izao, rehefa ilay fitiavana toloara miboka tsy mety rehetra ao anatiny tsy tovozina ka dia maina izany. Ary mahatonga ilay tokantrano kolokoloina ilay fitiavany. Izay fotoana rehetra azona mandeha izany atao izany. Aza makanavy zavatra tsy tohirina koa dia manino? Efa mateza. Ilay dombodombonao io aza miazay. Mba aleo mankafy fiainany. Ankafiziny ny fiainanao miaraka amin'ny vadinao ny amin'izay manety ho tidy. Na dia tsy dia alaiza ianao fa mba mampimanitra azy. Asa ny fiteninao sa ny akanjonao dia mba ampitory. Ary raha toa mba sahirana izy nahandro an'ilay sakafo nefa mba tsy dia tsara loatra ilay izy dia akasitra hoe atao hoe tsara ihany dia hoanina ihany. Tsy manino izany. Satria ilay foloka fitiavana no nentiny manatanteraka ny havako. Ka izany rehefa fitiavana, ny fanolotra, ny fampahiry ary ny famakiainana tsy misaraka ao amin'ny vomonana ao amin'ny santa dia ao fanekety izy ireo na finaritra manaratra. Na tonga resika na mialana ito. Tianao sy amendanao manoka amin'ny marika tiavany fahafatesana izany dia fanekena fa misy ny sasany vao misy ny problema efa mijery marika izy. Efa tsy ao amin'ilay tokantrano izy. Fa ny fanekena miavaka zava-dehibe eto anaty Andriamanitra tsy mivaly fanekena. Tsika fa dia mitsoka aza manao fahotana mandeha amin'ny filazao izao fa izy mbola manina ihany. Vao raha mitady izay rehetra ahatonga antsika hampiva fiainana dia fiainana bebe. Io no tsy misy fanafiavana lehibe izao dia manino manolotra inay ho an'ny sakaizana. Koa izany ny sakaiza dia vao mitokantrano izany sakaizaka indrindra dia mitady izany mikelezarina tokantrano ho tsika izay mbola eo mivady dia ataoko izay havanana mivady. Aza mierikerika miankaviana miankavanana malala nomeny tompo anao io fanomezana sarobidy kajio karakarao isoa ny tompo ihany koa anomezy voninahitra ny tompo ihany koa. Dia aza manao izay mampalahelo ny valinao rehefa fantatrao fa tsy tiany ilay izy dia azakahany foy andro iainana ireo efa misy fotsifotsy sy efa lehibe afaka galana ireo rosaikiny foy andro iainana tena foy dia aza makalaky fa izay tena tokony atao izay araka sitrapon'Andriamanitra atao izay ahitana fifaliana atao maiza miatany maiza mitafakarakara amin'ny alalan'ilay fanomezana. Atao tsika mba hiry izao le hiry Isau asih isi
rehefa Aini malalaku Aini malalaku Samuasi isi ai Aini malalaku. Yang orang sini boleh ya, setiap kali Pak Dewa satu tangan sini. Awas. 1, 2, 3. Aini malalaku Aini malalaku Isawasi isi ai Aini malalaku. Ya andou matung tatap ade sajuta malas bebe utama para yete Aini malalaku Isawasi isi Aini malalaku. Vocês esperam pela capaz, né? Não me arão, pela cadê o sol? Um dia eu falo, não. Vamos falhar nesse. Vamos falhar. Não vai ficar com ele fácil. Pode ser tudo lá, se tudo lá, é fantástico, não é nada. E só não vai nada, tudo. Aqui, sabe? Ainda eu vou botar no ano. Aqui, ni malalaku, saya. Aqui, ni malalaku, não na leu pessoa, não na leu pessoa, que na leu. Aqui, ni malalaku, dessa, aqui, ni malalaku. Fala essa calçada, que vamos, fala tudo certo. Aí, se vê, agora, aí passa tudo. Ele passou a no início de médico fez a educação, daí fala no máximo, daí fala no farmácia, no entre bahar no cenário, viu? Cara, ele está com itu dalam educação sintaran, akan kita sana Kristian. Kita bilang nama educação Israel.
mety misy any alaketrety olana tsy famotrika. Mety misy any zanaka maditra eny vaty fotsiratravana eny varafaka kokoa. Ka toa hoe le torotoroina amin'ny alalanao Jesosy ho vaty rehetra tao tonga fonofo anjakanao Jesosy Kristy. Indreo olonao meu katsaka e meu fahasalamana, o meu fifanampidy hatoera ao anatiny ilay fanahy fihavanana avy aminao. Ejereo izay manahitana tokoa, raha misy ny olana, ny vahaolana, raha misy ny aretina, ianao no anasitra. Tsy miafina amin'ny famelomana tena ny tsirairay avy, no misy zava-mahagaga izay tsy hainao va. Fa mody misy hazan-dranomasina, na avy-olona tsy midiana hiro. Ko raha ankehitriny ny aina tokantrano dia nasinity, dia toy izany no retinao tompony. Hanana amby romy folo sobika, manaka le pasoavana ianao. Ka dia ao atobaka ao amin'ny tokantramon'izy roa, ho amin'ny tokantramon'ireo rehetra izay tonga eto ankehitriny, ny fiadanana, ny pasoavana, ny fanambinana, ny fiarovana avy aminao ilay zanaka afaminazy. Misy anetaeta tsy alazaina, ny vavaka mantina, ny pololotra tao anatiny. Tetezy tompony isan-tazoio. Azao fotoana izao, fotoana maro sarobidy anankinana ny fiainanay eo anatreanao. Misaotra tsara indrindra raha ilay izay nidanitra mamasinana ny anaranao ho tonga ny fanjakanao hataony sikaponao ety amin'ny tany tahaka ny danitra. Omeo anakilesy anasaritra ao anay ary mamelany ny kely tahaka ny mamelanay izay meloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakapana fahafanafahana ny vatsy. Anao ny fanjakana sy ny mety ary voninahitra manakizay maro.
Andriamanitra na sondritory any Venina ka dia natory izy. Dia nakatorantezana anankiray izy ka nanatoana nofo sory. Ary nitorantezana izay nanaitso Andriamanitra tamin'ny Venina dia nataony mitito ka nentiny tany amin'ny ainy. Ary ny Venina ankehitriny dia tolona vaovao sy nomba vaomofo ity atao hoe mitito satria Venina no manana. Izany Venina dia andao isinireny ka hihavana amin'ny vatiny ary dia nofona ihany izy ireny. Koa tandreny ny fanahana ary efa tsisy anitaka ny vatiny fahatanivany fa araka ny soram-bary ho Jehovah Andriamanitra Israely. Ankehitriny izay dia manontany anareo eto mason'Andriamanitra izay tsaratsika sy aleo izay mianto mamofontsika amin'ny andro farany ary eto anaty amin'ny fiangonana. Ianao ve raha mampazafy safidy miaina ianao ve raha mampazafy safidy miaina amin'ny Venina dia mandray anandrianay fo ny fonsia ho vatinao. Ianao ve andrianay fo ny fonsia dia mandray andra mampazafy safidy miaina amin'ny Venina ho vatinao. Moa manaiky anareo fa anaraka mako izay lazain'ny tenin'Andriamanitra momba ny fanambadiana. Manaiky ve ianareo ny totra sy taiza izay zanakareo ho amin'ny fanamadinana sy ny fitiavana ary ny fahendreny mba hahatonga azy halala sy nomban'Andriamanitra araka ny fontsika kristiana. Okary ianareo mifampitovika dia mifandimby anambara ny fifanipinareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiainana. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izao nga mamazafy safidinena Venina manaky hanao vatika manaraka ny fomba ny fanambadiana kristiana hatramin'ny andro ity nampitombo ela isika namalahelo nafinaritra namalahelo dia misy andelinanao na inona mazoantsika ary hijana aminao irery manampiavaka fahafatesana. Ny Andriamanitra no liankinako fahatanteraka izany. Amen. Izao mandreny mity Fransia dia manaiky anao raha mambazafy safidy miaina Venina ho vadiko. Manaraka fomba fanambadiana kristiana hatramin'ity andro ity na mitombo hareny isika na mihaino malahelo mahafinaritra na marary mitianao sy hamelanao ao na inona manjoantsika ary hijanonao irery ihany mandra-piavaka fahafatesana herin'Andriamanitra mikinako sy miaina-tanteraka izany. Amen. Ireto heratra ireto famantarana ny firaisanareo tsiosiba sy ny fifampitokisanareo ao amin'ito. Nicolai Terescu, famantarana sy fahasahiana fa izy fa dia famantarana sy mahavavy.
safidiaina vaina sy adrianay ity francien efa nifanaiky teto mason'andriamanitra sy ny fiangonana ianareo fa itondra ny fanaovanareo manaraka tena koa vara ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fa mpivary kristiana ianareo ary izay nampirasin'andriamanitra dia aoka tsy azo saraina ary makatakanareo manivary. Andriamanitra azoainareo ny amin'ny filotsaka be dia be fitahino anareo avy azao fikambanana masina izao. Andriamanitra ny fanaretana sy ny fiononana mampirahevitra anareo araka Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray ny arahana ny makasan'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompo. Andriamanitra ny fanantenana amena anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra fotonareo mba hitononareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fananasa. Ray favakamosy ankehitriny ho an'ireto zanaka mofanaiky efa nampianao ireto koa tarivo hoe toany izy amin'ny lalina izay aranosika hatramin'izao ianao izay fahazavana azahoao fahazavanao izy fa ny fitalianao any tsy mety simba sy tsy mety levy amin'ny amin'ny fahatanjana sy ny fahasalamana ary ny fahafinaretany dia atao manentry teny antranavana ary mahay makasitrakanao izy. Amin'ny amin'ny fizahatoetrany dia mba ho tony sy mahatoky izy raha sy eo mantsy ny fitalianao iray dia miasa taozay koa omeo azy mivary rehetra ny fahasoavana mba haizany manomina fahasapatatokatranony eo ambony ny fahasapatatny teninao fa tsy ao fasy ny fahendren'olobe antinay amin'ny fianovanao izy ireo apetraka eo am-pelam-tananao kotahio amin'ny Jesosy Kristy tomponay ankehitriny ary mandrakizay fa mianarana masina no azonay manao zany vahoaka izany any mitsangarana dia sehory nasiana fiangonana sy nasian'Andriamanitra ny fifankatiavana sy ny fifaliana.
mba miakatra tian'olona miaraka. Sostanzialmente le discipline offerte sono stata sinamafani esame sija dalam bahasa Indonesia dari nasional di Rusia Fahri. Esame itu supaya sama dengan sahabat Yesus, sesuatu yang fiangkulan Yesus Kristus Madagaskar, saya presma kemat, apa susah. Saya manusia tombani di fana itu jangan dimaksud Fahri manarkan di Madinah simpulan figuran Kristian manusia di lama bahasa sakitnya benda siang jalan di Rusia niptana nama Mariasi dokter Jesusi nama lain niptana itu konfirmasinya ranjian mana Yura ranjulina nisu raporsu ampunsu ali kalusan mauliasu atau misalnya kita memiliki kemampuan berpasangan, lipat telur dalam desa di fasa 20 si 2000 atur channel amfifalina di saat berpasangannya. Saya betul juga cara dia lawan Yesus Kristus ilaitene tunggu con il giorno dell'Andriano umena la roba ive l'umanasi soal mengurang cawalannya atutan dalam bahasa sakitnya naben nasihat dari Francia memfarmasinya na fanabatina semakin fonte sampai kita berpusuahimu kita mercikan mempunyai fasuara ai malalaku ai asiawa Tuntira paruan di faina di fulan dia manusia di petantana nanomu isani fana masinana fana batina isani dia tulca anadewa amftiavana isani dia marina tukacama tupadewa zakam tukacama dia dia makataka sultena afirmin fianakaviana indray fitenenana aorian'izay dia isany fangalana sary. Ity voalohany angamba dia fisoran'Andriamanitra. Fisoran'Andriamanitra lehibe isika fanatanteraka izao fanambadiana zanakitsika izao. Na dia lavitra aza taty dia marotsika mitonga fa dia hisorana koa ianareo. Sorandrina ny fiangonan'ito ambomanambola fahasoavana amin'izao fanamasinana famadina izao. Ary koa manatena fa sofanatriana ianareo izao izay marobe tonga ty dia ho tsarovanareo manakatika hoe any ny havanay, any ny ray aman-dreninay, any ny zokinay, any ny zandrinay izay tonga nijery izao fanambadiana ty am-piangonana izao dia ho mandrakizay ny iarahanareo. Fa noho an'izany dia misaotra ny mpitandrina izay mitarika amin'izao fivavahana izao dia misaotra ny tompoko. Ary misy fahatsakivana kely avy Saudara dikona ku saya dikatakan fiangonana nandito ni aluannya kenapa tadi ada yang soktuso di Polayo ada ispacat pada game itu. Hari cerita so untuk bapak so si terus ada Petit psíquica dia sotoni petit psíquica kutu dia bisa cerita lagi liwana
napetraka tao fiangonana ngaritsika dia hitatsika fa fiangonana tena madio be ilay izy mahatonga dovotra amin'izany dia misy mpiaraka koa dia misy fahatsiarona kely eo amin'ny mpiarakara fiangonana toloko. Dia mbola velontsika ny fisaoranan'Andriamanitra anaty raha izao fanambadian'ny zanatsika sy ny zanatsika izao. Ary ny teny farany angamba dia manantena fa mifankarita daholo antsika ny amin'ny restaurant Sky Blue dia manantena nareo aby dia manerina misaorana fasidena sy ny olona miaraka saminao. Soa. Iray aman-dreny eo ny mpamambelona ny atakatiko.
Bola-bola aja umum Rehefa avy eo mifankahita. Rehefa avy eo mifankahita.
Itsika miteny ahoana fihetsem-po? Ahoana le ireny tsara? Nisy ato tsara vavaka sisy miteny nareo ato. Ok, rehefa aveo indray zany io. It's in the